sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Iantrao aho ry Tompo fa miantso anao tontolo andro. Ianao ry Tompo no mazava fo sy malemy fagnahy. Be atsaram-po amin'izay rehetra miantso anao. Salamo 5:20. Isoragna tranatrana tsika jiaby amin'ny fagnaragna tsy tapaka an'ity radio mamintsika ity. Indrindra ho antsika mankafy manokana magnaraka ny fandaharagna toroteny sy fampianaragna iaragna amin'ny archevêque ray aman-dreny antsika ity ary. Arabegna atsika tratran'ity alahady fa 12 tsotra mandavan-taogno, alahady fandalignam-ponoagna mamaramparagna ity fanjava aogositra ity atsika idirantsika amin'ny fanjava vaovao dia ny volagna septambra. Enganika izy Andriamanitra itantagna itsodrano itsimbagna atsika agnatin'izay dia ataontsika izay ary. Amiasan'ny eglizy loha hevitra atsika amin'ity herignandro vaovao ty dia ny hoe ny fahasambaragna no tambiny fijaliagna. Maro zavatra tsy maintsy zakaigny, maro ny lalagna tsy maintsy momboagna, zay vao tonga amin'izay asambaragna fahasambaragna herintsika izay. Horegnitsika amin'ny tenin'Andriamanitra rosin'ny eglizy amintsika ary ny tokony ataontsika atodiantsika agny amin'ny fahasambaran'ny lanitra zay misy an'Andriamanitra ray be famindrampo, ray be fitiavagna antsika olombelogno izay. Ndao ary hoenontsika ho tandresantsika ny tenin'Andriamanitra arahiny toroteny sy fampianaragna avy amin'ny archevêque ray aman-dreny. Vaky teny masigny voalohany boky Jeremia mpaminany toko 20:7 tamin'ny 9. Notarinao aho ry Tompo ka voatarika, nosamborinao aho ka nahery ianao. Zavatra fomezina aho isanandro, maneso aho avokoa ny olona rehetra, fa isaky ny miteny aho dia manao antso avo, manambara loza sy fandringanana, ka ny tenin'ny Tompo tonga fandatsana sy fahomezana aho isanandro. Hoy aho, tsy hilaza ny amin'ny intsony aho, tsy hiteny amin'ny anarany intsony aho,
dia isy toy ny afo mirehitra ato am-poko, voahidy ao anatin'ny taolako. Nanao zany hiazona azy aho, nefa tsy nahatana azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorina ny Andriamanitra. Andriamanitro, miantso anao aho, maniry ny andray anao, pasambatra sy tredrika zay miankilaminao. Omeko anao daholo ny foko manontolo, mino mafia paurasinay. Omeko anao daholo ny foko manontolo, mino mafia paurasinay. Atinela nunaniriana atramiza Tompo, mulamitariana atunga vare, unina wampukulalina. Miantso anao aho, maniry ny andray anao, pasambatra sy tredrika zay miankilaminao. Omeko anao daholo ny foko manontolo, mino mafia paurasinay. Omeko anao daholo ny foko manontolo, mino mafia paurasinay. Izao no vavako atolotro anay, mba irezore ireo zandrinay, indrindra ireo mani sy ireo mikirana radiana. Andriamanitro, miantso anao aho, maniry ny andray anao, pasambatra sy tredrika zay miankilaminao. Omeko anao daholo ny foko manontolo, mino mafia paurasinay. Omeko anao daholo ny foko manontolo, mino mafia paurasinay. Taratasiny masindapolo apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianiny avagna, mangataka aminareo aho noho ny famindrampon'Andriamanitra, sy amiary manolotra ny tegnanareo amin'izy Tompo, hosorona velona, masina, ankasitrahiny, fa izany no fanompoam-pagnahy mety ataonareo aminy. Ary aza magnaraka an'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fagnavozan'ny fagnahy masiny, mba fantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, izay sady soa sy ankasitrahiny no lavorary. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaoragna ny Andriamanitra. Alleluia, lay teny alleluia, izy teny velomo sady teny mamelomo, lay teny fiainagna alleluia. Hey, alleluia. Alleluia, lay teny alleluia, izy teny velomo sady teny
momba antsika mianakavana ny tompo tanteraka tokoa ane zany evanjely masina soratany Masinda Matio voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'ny zany andro zany dia noborahin Jesosy tampianany fa tsy maintsy ho any Jerusalema izy ary ho ampijaliany loholona sy ny mpanorandalagna mba amin'ny lohandon'ny mpisorona dia ho vonoina ary hitsangako velona rehefa afaka hateloana. Ary nakan Jesosy hitanila kely Pierre ka niteny an Jesosy mafy hoe sanatria tompo raha hiatra aminao izany. Fa nihodina i Jesosy ka nilaza tamin'ny Pierre hoe miala amiko ry Satana, manafitona hay ty ianao satria tsy mihevitra araka ny hevitr'Andriamanitra fa araka ny an'ny olona. Ary tamin'izay Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany hoe raha misy tiagnaraka aoka izy handany tegnany sy hitondra ny asiodialiany ka hanarakay. Fa izay te hamonjy ny ainy no avery azy, ary izay afony azy no ny amiko no ahazo azy. Inona no soa ho azy ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy nefa avery ny fagnainy? Fa ny zanak'olona dia ho avy amin'ny voninahitry ny Rainy miaraka amin'ny anjeliny, ka amin'izay dia hamaly ny olona araka ny nataony izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina hava malala mandeha ny fotoana mamarana nyty volana aogositra ity isika, ary tamin'ny alahady lasa teo alahady faraika amby 20 mandavataona dia niaraka tamin'ny Pierre isika nanambara ny finoansika, nanambara ny fifikirasika amin'i Jesosy ao anatin'ny adi-piainana sarotra ateraka izao korontana virus izao. Nambara sikary fa sy tany malemy andrena mpangady naoviana ny finoana fa tany lonaka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra ka hafahasika miroso lalindalina kokoa na dia eo aza ny zavatra manahirana maro isan-karazany. Porofon'izany sady modely no mpivavako ansika ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy. Anisan'izany Victoire Rasomanarivo izay vao nankalazatsika sy ela ny fetiny. Mino sikary fa izy ireo dia hivavaka mandrakariva ho ansika, fa indrindra i Victoire Rasomanarivo lay anjely mpiambina ny Eglizy eto Madagasikara. Izy araka hivavaka amintsika ka hitalao miaraka amin'ny Masiny Maria lay reny sady mpanjaka vavy ny lanitra ka andesy an'ity korontana virus ity, anapotika nyty arety mandoza ity, ka izay indrindra no ventikevitra aroson'ny Eglizy amin'izao alahady 20 mandavataona izao. Ny fahasambarana tokoa no tambiny fijaliana, sy izao fijaliana zao tokoa no tanjona fa ny fahasambarana no arian'Andriamanitra ho sambatra sika. Ny vocationtsika dia ho raika ao aminy, ho sambatra ao aminy, ka izay indrindra dia manatena isika fa sonofinofy fa sy ho ela dia ho tanteraka tokoa lay lalan'ny hafaliana zay ho tanterahisika amin'ny La Montagne de Français. Haintsika mba afaka izany ary matoky sika fa tsy misaraka amintsika ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy, ka ho tanteraka ny fiadanana eto anivon'ity nositsika ity, eto anivon'ity tanindrazasika ity, eto anivon'ity diocèse mamitsika ity. Ka amin'izay dia tena ho zary EEV missionnaire tokoa vita batemy iray no tabernakina velona tahaka ny Masiny Maria tokoa isika, tahaka ny Victoire Rasomanarivo, tahaka ny Lucien Botovasoa. Raha ny marina tokoa manko dia izao tokoa ny fotoana nankalazasika ny fahazato taona ny FET eto amintsika, ary ny fankalazana ny congrès eucharistique afa nefa ny fandaharan'Andriamanitra matoky sika fa hitan'Andriamanitra zay masoa antsika. Izay indrindra ry kristianina ava malala sy mandeha ho azy tokoa ny fizoroana ho EEV missionnaire ary ensika amin'ny evanjely vondrenetsika teo. Sy mora ny manambara ny finoana ny
maha Kristy mpiarabelona amintsika satria raha mitondra ny famonjeny Kristy dia sy araky ny fiheveran'izao tontolo izao fa araky ny lôjika efa napetrany sy ny lôjikan'izao tontolo izao no mitondra antsika amin'ny tena hasambarana araky ny volazantsika teo. Fantatra antsika ihany koa nefa fa fakapanahy manjoa antsika io manjoan'ny Piera io, fa indrindra raha mba misy fotoana kely mampahomby eo amin'ny fiainana, ary indrindra rehefa mba manana endrika fahefana zay eo am-pelantanana sy miala ao amin'ny saisika, ao amin'ny fakapanahintsika ny toesaina ho sefo ho lehibe ho mpitarika sy zany ny lôjika ny famonjena nentin'ny Kristy. Izao Covid-19 zao dia mampibaribary fa tena marefo de marefo tokoa ny lôjikan'izao tontolo zao. Mila mibebaka isika, mila fivoapenitra mahery vaika raha te handray ny fampianarana avy amin'ny Kristy, raha te azo ny famonjena marina de mila midina ambany isika fa sy miakatra. Zay ny matetika mahavoa asika, mieritreritra antsika fa rehefa miakatra dia takatra ny tena izy. Fakapanahy ny Zake zay ka i Jesosy no nilaza taminy hoe midina ianao fa ho ao aminao ao, ary de zay tokoa no ataon'i Jesosy amintsika ankehitriny. Mila midina kokoa isika ary dia sy manao kompakambava izy fa nanome ohatra velona mba hahatonga asika ahay andray ny famonjena de nidina farany ambany tokoa i Jesosy araky ny voalazan'ny Masina Paoly ao amin'ny taratasy no an'ny Filipianina 2:2. Manana ny toetra mahandriamanitra azy i Jesosy, nataony tsinitsinina zany fa netitrena ho farany ambany izy, ka izay no lalana ho azahosika ny tena famonjena, zay ny lalana azahosika ny asambara. Ka noho izany ny fahefana ao amin'ny eglizy, ny fahefana eo amin'ny maha kristianina sika dia sy fahefana ambony, sy fahefana hoentina mamoritra, sy fahefana irerehavana, sy fahefana poerapoera, fa fahefana fanimpona. Servisy ny filamatra ao amin'ny eglizy, servisy no na atolon'i Jesosy amintsika, ary zay ny fampianarana tamin'ny Alahady lasa teo ary atitra teriny izao evanjely izao. Fahefana entina manompo, izay ny fahefana ao amin'ny eglizy, ka sy magaga raha manahirana an'ireo zay manana eritreritra anana fahefana ambony, anana fahefana hoentina anisikisina ny hafa, fahefana anelikilina ny hafa. Ny foto-kevitra tian'ny eglizy ambara amintsika ary amin'izao Alahady 12 mandavataonao zao ry kristianina havana dia tena mifanaraka amin'ny zava-misy iainantsika, sika sendraseny zany ka oko ho alalintsika sara. Asambarana sy fiadanana no ampianarin'ny Kristy ho tambiny fiombonana aminy, zany hoe raha mahafoy ho azy sika vonina hanompo, satria sy misaraka ny fahafoizana sy ny fanimpona. Ry kristianina hava malala, aza gaga ary sika fa mety misy sedra, misy fizaliana izay fanimpona sy izay fahafoizana zay, satria tsy mifanaraka amin'ny lôjikan'izao tontolo izao. Ary zay no niseho teo amin'ny Piera rehefa nanatona an'i Jesosy izy. Sapasika zany ao amin'ny vakiteny voalohany, i Jeremia mpaminany, feno ankiviana izy satria sy araky ny eritreretiny rehefa niraina izy, satria fisapana mafy no nanjo azy. Izay koa no asika raha manaiky hoe misionera iraina hitory ny sitrak'Andriamanitra sy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny fiainana manontolo ka zary tabernakla. Zay no mampaminany isika. Ny mpaminany dia ny manambara ny sitrak'Andriamanitra, ka io fanambarana ny sitrak'Andriamanitra io indraindray no matetika sy zakan'ny olona araky ny vakiteny voalohany amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany 2:20. Fitaraina lavabe ary no nataon'i Jeremia mpaminany, ka mety tahaka izany koa isika, feno fitarainana miatrika ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika. Matokisa nefa fa sy misaraka amintsika Andriamanitra.
misy tokoa fotoana tena mangidy de mangidy eo amin'ny fizoroana amin'ny mahavavy olombelona, maha EEV missionnaire, maha tabernakla velona, aoka sy omenatra ny finoantsika i Jeremia modely ho ansika amin'izany. Aoka irehdrehitra mandrakariva ny afim-pitiavana ao amintsika ao, mirehdrehitra mandrakariva ny fo ao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary dizay no ambaran'ilay dialogy ao amin'ny evanjely amin'ny Jesoa sy Pierre. Nolazainy Jesoa mazava fa ny finoana dia sy tany malemy any renam-pangady fa tany lonaka anovozana ny fahasoavana. Ry kristianina hava malala, Jesoa milaza fa raha misy te hanaraka azy dia aoka izy andany tenany. Midika izany fa mila fahafoizana, mila fanimpona, mila fahafoizanaina ny fiombonana amin'ny Jesoa. Ny lakroa no lalana mitondra amin'ny famonjena, ary raha mifikitra amin'ny lakroa sika dia mahazo ny asambarana. Taitra Pierre raha nahen'ny tenin'i Jesoa fa sy maintsy manolo teny izy, ary amin'ny alalan'ny azo fizaliana no sy maintsy evin'ny famonjena. Taitra Pierre nefa dia nambaran'i Jesoa mazava, ary ambaran'i Jesoa amintsika ihany koa fa sy maintsy amin'ny lalan'ny azo fizaliana no idirasika amin'ny lalan'ny hafaliana zay antenaintsika sy ho ela ho isika ka ho tanteraka soamansara amin'ny lalan'ny hafaliana amin'ny la montagne. Ka aoka ary atoky ny lozikin'Andriamanitra isika, ary hiezaka isika ho lavitra ny lozikan'izao tontolo izao, araky ny tenin'i Jesoa amin'ny Pierre hoe mila amiko ry Santana, manafotoana ianao, satria sy mihevitra araky ny hevitr'Andriamanitra fa araky ny an'ny olona. Aoka ary araky ny hevitra n'Andriamanitra no entsika mandavorary ny fiainantsika, na dia misy fotoana mafy de mafy aza sy maintsy etrehanan'izany, matoky sika fa ny asambarana tokoa no tambiny ny fizaliana. Ry kristianina hava malala, tonga tena amin'ny kiondalana tokoa ary sika izao amin'ny fandaliana-pinoana, na dia sy tanteraka ny fankalazana ataosika rehetrarehetra. Izao lahady 2020 mandava-tano zao mampibaribary fa mitaky safidy ny fivelomansika anireo famenoana ny tsazoa sota zay anambarahasika ny fizorosika ho EEV missionnaire iraina ka tabernakla velona. Izao no hoe sy maintsy ataosika ameno ireo tsazoa enina de sy inona fa ny mivavaka, mandalina ny finoana, manompo, mandray atanana, mivory miserasera, mankalaza. Raha tsy misy an'izao ady etrehana izao dia fantatra sika fa nankalaza an'izay zobily izay sika. Matokisa ary sika fa ny fahasambarana ny tambiny fizaliana, ary Masin'i Maria mpanjaka vavin'ny lanitra sy maintsy mandesy, i Victoire Somanarivo olo sambatra sy ireo olo masina malagasy sy olo sambatra malagasy hivavaka ho ansika. Ry Jesoa Tompo, ianao dia nanaiky ahafoy ny mahazanak'Andriamanitra anao, anambaranao fa ny fahafoizana no lalana makany amin'ny asambarana, fahafoizana zay mibaribary amin'ny fandraisana ny fizaliana, ka engany izahay koa mba hovonina ahafoy ary anompo fa sy ho topoina anaradianao, ka vonina hitondra ny azo fizaliana eo amin'ny lalam-pamonjena zay izoranay amin'ny tena sambarana marina. Enao tokoa ny loalaharana eo amin'ny fiainanay, enao no sy maintsy priorité amin'ny fiainanay, amin'ny lalanao sy miaraka aminao ary aminao any no fiainanay manontolo. Ka amin'izay dia EEV missionnaire izahay vita batemy ka iraina ho tabernakla velona, mitondranao eo anivon'ny mpiarabelona. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.